fampalalam-baovao eto amin'ny télévision malagasy ireo lohatenim-baovao ary. Nampiakarina 20 isanjato ny vatsim-pianarana, 30 isanjato ny équipement ho an'ny mpianatry ny université. Fanampinaran-tsakafo milanja 5,000 taona ihany koa ho zaraina ho an'ny sokajin'olona marefo any Atsimo sy Atsimo Atsinanana Nosy. Vanim-potoana manasara taona sika izao mivadibadika be ny toetrandro eto amin'ny Nosy. Nanamarika ny alamady be teny Ambatondradama ireo mpandala ny fomban-drazana sy ny kolontsaina malagasy. Manolotra ny arahabato klasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Iazo ny toliara vetranysika nokafatsika azy sokajin'olona marefo toy ny zaza, ankizy, zokiolona ary ny reny bevoka sy mampinono no vatsiana ara-tsakafo manoloana ny ameana ara-panjaria-tsakafo any amin'ny faritra Atsimo sy Atsimo Atsinanan'ny Madagasikara mandritra izao vanim-potoana maintany izao. Manome tanana ny fitondram-panjakana malagasy ny fandarana asa ny firenena mikiambana momba ny sakafo na ny PAM sy ny fitondram-panjakana Amerikana. Fanampinaran-tsakafo milanja 5,000 taona izay no raisin'ny filohan'ny fanavaozana kolonel Randrenirina Mikael tao amin'ny serana tsambony Toliara androany araka ny angom-baovao nataony Babi Stéphane. Malagasy valy hoe tsy iray tapitrisana no tandindominy tsy fanjaria-tsakafo izay mety ho tonga hatramin'ny mosary eo anelanela ny volana janoary sy aprily 2022 araka ny fanadiadiana IPC natao tamin'ny taondasa ka ny iray alina sy fito hetsy no tombanana ho mila fanampiana maika ary ankizy mahery ny 5 alina sy 5 hetsy no ahina ho tratra ny tsy fanjaria-tsakafo mahery vaika. Manoloana izany dia manohana ny fitondram-panjakana malagasy ny fandarana asa ny firenena mikambana momba ny sakafo izay vatsiny ny firenena Amerikana nanolotra fanampiana ara-tsakafo milanja 5,000 taona izay naterina mivantana teto amin'ny serana-tsambony Toliary ary hozaraina amin'ny commune sy Vokotany misedra olana vokatry ny haitany ka tsy hafa mamokatra. Izao fanampiana izao dia anampy betsaka ireo mpiray tanindrazana marefo indrindra hiatrika ny andavanandro mpiainan'izy ireo. Tsara soritana ihany koa fa adidin'ny gouvernemanta malagasy ny miara-mientana amin'ny ady amin'ny tsy fanjaria-tsakafo amin'ny fanatanterahana ireo programan'asa haingana sy maharitra mba hampianana ny fiankinan-doha amin'ny fanampiana vonjy-taitra lava. Eo ihany koa ny firosoana amin'ny ezaka hoenti manamafy ny rafitra hiahina ara-tsosialy amin'ny alalan'ny fametrahana registre sosialy tokana izay manamora ny fahafantarana ny filamponina eny ifotony. Tsy azo adinoina ihany koa ny fanamafisana ny fiahina ara-tsosialy, ny fampiroboroboana, ny fambolena, ny fametrahana fiarahamonina miatrika ny loza sy miarina manoloana ny fiovanana toetrandro sy ny fahasairanana ara-toekarenina. Ankoatra ny fanampiana vonjy-taitra hiatrehana ny haitany sy ny fiovan'ny toetrandro dia ampiarahamonin-dantoka voalohany amin'ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny tsy fanjaria-tsakafo ny PAM tetika asa maro no eo ampanataterahana amin'izao. Etona dia mametraka fisaorana sy fankasitrahana feno ho an'ny vahoaka sy ny gouvernemanta Amerikana. Ny PAM ireo manampahefana isan-tokony ary ireo mpiara-mombon'antoka rehetra ny tenako amin'izao tolotra mivaingana maneho fanohanana sy firaisan-kina amin'ny vahoaka malagasy izao. Averiko ombieny fa misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny firenena sy ireo vondrona rehetra Madagasikara rehefa lohalaharana ao anatin'izany fiaraha-miasa izany ny vahoaka malagasy. Izao fanampiana izao dia tafiditra ao anatin'ilay fandarana asa vonjy-aina mitetina 5 alina sy 5 hetsy sy 1,20 tapitrisa dolara nomeny Etazonia tamin'ny volana Martsa lasa teo hamalina ny filana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana any amin'ny faritra Atsimo sy Atsimo Atsinanan'ny Madagasikara. Izay ny sosialim-bahoaka mivantana fa tsy ambanin-javatra ary lahara-pamehan'ny filohan'ny fanavaozana Mikael Randrenirina ihany koa ny mitafa amin'ireo tanora mpianatra ny université rehefa manao fitsidiam-paritra toy ireny. Tsapa ho izy fa misedra olana maro ny université mpanjakana manerana Nosy na eo amin'ny lafin'ny fampianarana zany fa indrindra ihany koa ny fahanteran'ny foto-drafitr'asa. Ny université no mamolavola ny tanora malagasy izay tantana ny firenena Tsoatsy
ka mendrika omen-danja feno ny aino ny fitarainan'ireo mpianatra tao manday ny filohan'ny fanavaozana ary namaly izany avy hatrany nampiakatra ny boursa sy ny équipement ihany koa. Babi Stéphane. Zany efa mandinika azy zahay ao. Fefa nisy étude technique nisy équipe efa niara-miasa ao ministère sy ny ministère-ny finance nandinika an'io ny ampiakatra ny boursa tsy betsaka satria tsika tsisy vola ampiakatra azy 20 isan-jato ny boursa 30 isan-jato ny équipement. Ezaka tsikelikely zahay hijery izay azo atao hanatsarana ny toerana fonenana ety amin'ny campus. Misy projet fa iarahanay amin'ny andriamatoa ministry ny fampianarana ambony any. Misy an'iny panneau solaire 1 méga iny, misy an'io rano io, efa natolotra io. De zao zahay manolotra koa, efa natolotra tary amin'ny gymnase izy io fa atolotra koa eto io ny ordinateur zato izy io ampiasainareo mpianatra. Misy internet gratuit ampiasainareo mba tsy andrehananareo tsony eny amin'ny cybercafé satria fa misy ordinateur, misy internet ampiasainareo atao manday dia mianara. Fantatrao ve fa ny sekolim-panjakana ny EPP ao Besako no sekoly nanovozany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Mikaela Randrianirina ny fianarana sy ny fahalalana voalohany ka nahazo ny mari-pahaizana CEPE tany amin'ny taona 580 nandritra ny fandalovan'ny tao Toliara dia nahatsiaro manokana sy nitsidika io sekoly ambaratonga fototra ao amin'ny fokontany Besako io ny tenany. Izy mivady moa zany fototra-vitrasa izay efa antitra simba no hita tao ka nandray an-tanana avy hatrany ny fanamboarana sy ny fanarenana ny EPP ao Besako ny filohan'ny fanavaozana ary nanome toromarika ho an'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ihany koa izy anampy amin'izay fanarenana aingana ny EPP Besako izay. Mbola Babi Stéphane. Mbola taratry ny tsy fahombiazana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara niaratsiny ny fototra-vitrasa fanabeazana ny zanaka malagasy toy ny eto amin'ny EPP Besako Toliara hoy ny filohan'ny fanavaozana Randrianirina Mikael. Efitrano fianarana tsy zarizary, fitaovana toy ny table banc sy ny solaitra be efa antitra simba ny ankamaroany. Teto amin'ny ety sekoly ambaratonga fototra eto Besako ity no nanomboka ny garabola ny colonel Randrianirina Mikael ary namoaka olomanga maro hafa ihany koa saingy izao no endriny ankehitriny. Petraka ambalikato ato amin'izay misy labizy zay ato. Tambalikato zay mipetraky tato nianatsy nanomboky tamin'ny T1 ny lirako tato tamin'izany. Mampatsiahy raha maro nahazo CPE avy eto aho nikisaka ambalika roa tamin'izay mbo lycée Antaninarenina agnaran'io. Zao moa nizara roa vasany ao CG sy lycée fa tamin'izay mbo lycée Antaninarenina. Mbo izy koa fotoa hitsidihako fa androany moa fa teritery fotoa dia nyeto helo hanimbohako azy malahelo mahita ny ty. Mbola mandrisika anareo ao amin'ny ministera mba anao ezaka mba tsy misy endrika ohatran'izao ny sekolim-panjakana, ohatran'izao trano potika ohatran'izao tsy haiko hoe inona izy io brove io sa sekoly préscolaire taloha dia rehefa tsisy zany préscolaire dia navelany zareo potika eo le izy fa mba amboarina io tsy mandany ohatrinona mamboatra ohatrin'io fa endrika manaratsy ny fanjakana malagasy mihitsy rehefa toeram-piasana fanjakana dia tsy maintsy misy ohatr'izao dia mba samy miezaka atsika. Ho raisin'ny filohan'ny fanavaozana an-tanana ny fanarenana ity trano sekoly efa simba antaonany maro eto amin'ny EPP Besako ity ary hanorenana trano vaovao fanampiny hafa hanampiana ireo efa misy. Andefa entreprise aty aho amboatra n'ity trano ny anarako ity dia omeonareo devis anankiray ao amin'ilay fangatahan'ny andriamatoa chef Cisco tao ilay ampitsanganana sekoly iray eto asoromborombo zany hoe reto zavatra nomeny ramatoa ministra nareo reto dia amboaro ny reto efa ampiasainareo reto atsarao fa ity dia avelao asa tanako ohatr'izay koa le eto.
reto misy zavatra fa avy amin'ny ministeran'ny fampianarana reto a tafanisy 030 io 3 metre zato nisany dia ireo loko ireo a 10 boaty misy vidéoprojecteur ho an'ny 10 ray andrenne 6 any Cisco rehetra atao tsy mandrefana vidéoprojecteur io table banc 200 zato ho an'ny EPP Besakoa 10 ho an'ny CEG Antaninarenina 10 ho an'ny lycée Antaninarenina dia noho ny fiaraha-miasa ny ministeran'ny fampianarana koa izy io amin'ny Orange Madagascar dia misy 120 kits scolaires, sac à dos, trousse, stylo, crayons, gomme, pack de règles, ardoise, 6 chiffons, crayon de couleur, un poule en EPP Besakoa, un poule en EPP Morafeno. Ho fankahirezana ireo mpanabe dia noraisina ho mpiasa mpanjakana avokoa ireo mpampianatra Frama 20 eto amin'ny EPP Besakoa Toliara. Efa miresaka fampianarana izay ihany isika anatin'ny 2 volana farany amin'ny taom-pianarana 2024 na 2025 anomanana sy atrehana ny fanadinam-panjakana ireo mpianatra eny anivo ny EPP, ny CEG ary ny lycée amin'izao fotoana izao. Ity 2 volana fahadimy farany ity no natokan'ny sekoly amitana ireo lesona izay mbola tsy vita ao anatin'ny fandaharam-pianarana sy hanaovana famerenana izaran'ireo mpianatra amin'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana. Fanadihadiana nataon'ny Rivarivonarivo sy Mambra Voafison. Anatin'ny famitana ny lesona rehetra ho famaranana ny fandaharam-pianarana ny eny anivon'ny sekoly amin'izao 2 volana fahadimy farany amin'ny taom-pianarana 2024 2025 izao. 2 volana eo tokoa mantsisa dia hiatrika ny fanadinam-panjakana ireo mpianatra amin'ny kilasy fahadimy, fahasivy ary ny kilasy famaranana. Ho an'ny eto amin'ny EPP Nanisana izay ahitana mpiadina 520 amin'ny fanadinana CEP ho avy io dia ezahana ho vitaina amin'ity volana avrila ity avokoa ny lesona rehetra mba ahafahana mifantoka amin'ny famerenana sy ny fanaovana fanazarana amin'ny alalan'ireo sujet type ny volana Mai sy ny Jona. Eo ihany koa anefa ny fisian'ireo fanadinana andrana na examen blanc. Eo famerenana tanteraka ny ankizy amin'izao 2 volana farany tsetrehana ny fanadinam-panjakana izao. Zany hoe mijery ny pitsopitsony rehetrarehetra mbola tsy voafehin'ny ankizy tanteraka, mijery ny lafin'ny teknika tokony mbola ho arenina amin'ny ankizy tsirairay. Fa miomana ihany koa izay fidirana amin'ny fanadinana andrana isan-karazany ny ataon'ny sekoly, ny ataon'ny eo anivon'ny Cisco sy ny SAP. Ny voalohany izao amin'ny 28 avril izao dia mbola isy anankiray amin'ny volana Mai izay ny sekoly ny karakarana azy dia isy anankiray fanteriny amin'ny volana Jona. Iray amin'ireo mpiadina Maherin'ny Arivo hanala fanadinana BEPC mianatra ato amin'ny CEG Tsimbazazy Ramiarsoa Menzana Arisetra. Amin'izao 2 volana farany izao ny taranja siantifika ny mbola tahorany ka mila mafisina. Efa sady manao révision anatsanatsany izay vita sady miaraka ny lesona vita tena mbola tena tsy dia haiko zao fizika chimie miezaka amin'ny traité an'ilay sujet sy ny exercice. Mba ho fanampiana ireo mpianatra izay mbola manana fahasarotana amin'ireo taranja maro samihafa ary mba hahazoana vokatra tsara amin'ny fanadinana dia manohana azy ireo ny sekoly. Eto aminay manokana dia misy ny atao hoe cours d'appui isan-taona izay ataon'ny mpampianatra ato aminay ihany dia ny mpianatra ato aminay ihany izany no misitraka an'io isaky ny larobia hariva sy ny sabotsy izay efa fanao isan-taona mba hita izany hoe ao anatin'iny ianao no manarina an'ilay mpianatra sy azony. Efa tapitra avokoa ny fisoratana anarana ho an'ireo fanadinam-panjakana rehetra ho amin'ity taona 2024 ity. Tsy ahivina fa ny 20 Jona ho avy izao no anatanterahana ny CEPE raha ny 9 Jolay hatramin'ny 7 Jolay ny BEPC ary ny 20 Jolay hatramin'ny 14 Jolay ny baccalauréat ankapobeny sy ny baccalauréat teknôlôjika, teknika ary arak'asa tapany voalohany. Hitoy ny 17 Jolay hatramin'ny 3 Jolay izany ho an'ny tapany faharoa amin'ny baccalauréat teknôlôjika, teknika ary arak'asa.
raha ireny tetiandro voalazany namana rivaravoanarivo ireny dia anaty vanim-potoana ririnina ny fanadinam-panjakana toy ny mahazatra antsika eto amin'ny nosy moa zany. Efa mitsidika tokoa ny vanim-potoanan'ny ririnina eto Madagasikara, efa manomboka mivoaka ny akanjo mafana, efa miena be ihany koa ny fisiana rotsakorana ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona sika amin'izao fotoana izao, antony mampivadibadika be ny toetry ny andro, mbetika mafana, mbetika ihany koa mangatsika etsy andanin'izay. Ny fiovaovan'ny toetr'andro no ny antony maro izay tsy maintsy hatrehina sy iainana tsy ho antsika eto Madagasikara ihany fa maneran-tany io. Inona avy ary no tokony atao manoloana izay fiovaovan'ny toetr'andro izay sy hisoroana ihany koa ny tsy fahasalamana teraky ny atsika rehefa vanim-potoana ny atsika toy izao. Narisorandriamasin'olo sy fanirandriamanana no amaly izay fanontaniana izay. Tapitra iaraka amin'ity volana avril ity ny fotoam-pahavaratra raha nanomboka tamin'ny volana oktobra 2024 ampy tsara ny rotsakorana tao anatin'izay 7 volana izay. Mandra-patonga ny farany volana avril sy miditra volana metsika dia efa mahalana be ny rotsakorana. Na izany aza nefa mbola hitandremana aloha satria matetika farany fahavaratra ohatr'izao misy orana tarifindraona arahana vandra. Miovaova be ihany ny toetry ny andro amin'izao fotoana izao, mitambatra ao anatin'ny andro iray ny hatsika sy ny hafanana. Ao anatin'ny manasara taona zany tsika raha azo nambara azy efa manomboka hitantsika midina ny maripana, maraina efa mahitatsika mahita zavona maraina. Dia izay manome sary hoe efa misy pozin'ny ririnina efa miato ny orana akoatra ny anatsinanana. Ny anatsinanana mbola mahazorana betsaka. Voajanahary ilay fiovan'ny toetry ny andro, météo, saingy miampy ny fiovaovan'ny toetr'andro na changement climatique izany amin'izao fotoana izao, hany ka lasa mikorontana ny toetry ny andro. Tranga maneran-tany izy io. Noho ny fiovan'ny toetr'andro dia lasa miova be mihoatra no mahazatra. Ny tsara marina zany zao hoe ny taona 2024 anisan'ny taona nafana indrindra hatramin'izay maneran-tany. Ny taona 2024 dia anisan'ny top 3, anisan'ny taona mbola nafana indrindra hatramin'izay maneran-tany io. Dia hitafi amin'izany mety mbola vokany eto Madagasikara, miamafy ny ahitany eny atsimo dia ny tranga mahery vaika ohatra ny rivo-doza hitantsika reny fitia, hitantsika reny kezany, anisan'ny manapitrotraka an'izay ary lasa aloha ny orana, tara ny orana, lasa aloha ny ririnina, korotana, ririnina tapoka amin'ny herinandro, tapotapoka ohatrany mafana be day. Izay ao anatin'ny fikorotana ny toetr'andro. Mamoaka vinavina isan-karazany momba ny toetry ny andro ny fobe famantarana ny toetr'andro eto Madagasikara. Ao ny ho an'ny 3 andro manaraka, ny 2 volana sy ny 4 bolana ho avy. Natotra niteran'ny tompony andraikitra tamin'ity fotoana ity fa mila mailo sy mitandrina ny rehetra, indrindra ireo marefo ara-pahasalamana amin'ny fivadibadian'ny toetr'andro. Resaka fiarovana an-dranomasina hosedraina amin'ny alalan'ny fanazarantena ny tranga isan-karazany miseho eny an-dranomasina toy ny resaka trafika, ny loza, ny fizaram-baovao sy ny sisa, anombanana ny fahavononana hiatrika izany raha sanatria. Tanterahana eto Antananarivo ny 20 hatramin'ny 13 aprily. Izao ny Récoport 26 mpisehatra maro avy amina firenena samihafa aty amin'ny ranomasina Indiana sy aty Afrika no mandray anjara ao anatin'izany mazava ho azy Madagasikara tetikasa izay toanan'ny vondrona Européenne sy ny COI. Sandra Rakotoarsan, Joël Sarandry amparany. Ao anatin'ny tontolo mihasarotra ny fiarovana an-dranomasina ankehitriny ka ilaina ny rafitra mahomby sy mifandray tsara amin'ny fizarana vaovao. Tafiditra ao anatin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fiarovana an-dranomasina sy ny seranatsambo ny fanazarantena Récoport 2026 izay mikendry ny hanamafy ny fahalalana iombonana sy hanatsara ny fandrindrano eo amin'ireo firenena manoloana ireo fandrahonana isan-karazany. Firenena 13 aty amin'ny faritra andrefandranomasimbe Indiana sy Afrika Atsimo sy Atsinanana no mandray anjara ka anisan'izany Madagasikara. Manamarika ny fahavononan'i Madagasikara, hanamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fiarovana an-dranomasina, ny fiarovana ny seranatsambo amin'ireo isaparitra manodidina aty amin'ny Ocean Indien. Zava-dehibe tokoa izany fiaraha-mientana sy fiaraha-miasa izany amin'ireo samy firenena aty amin'ny faritry ny atsimo atsinanan'ny Afrika sy ny ranomasimbe Indiana, satria mba hampahomby ny ady amin'ireo loza isan-karazany
izay mety miatra amin'ny fiandriana pahalemana ara-dranomasina. Manasongadina ny mahazava-dehibe ny fiarovana ireo lalan-dranomasina stratéjika indrindra fa ny Détroit d'Ormuz, ny Ricoport 26 noho ny fiatraikan'ny krizy mety hisy amin'ny toe-karena maneran-tany. Mandritry ny fanazarantena dia hosedraina ny tranga toy ny trafika an-tsokosoko, ny fiparitahan'ny solika, ny fanafiana ary ny fampiororonan-dranomasina, anombanana ny fahavononana sy ny fiara-miasan'ireo firenena amin'ny fiatrehana ny krizy. Conférence sy ny fanazarantena moa zany ambony latabatra Ricoport 2026 dia fanazarantena fanoana isa-taona miaraka amin'ireo partenaire izay misehatra ao amin'ny resaka pôro moa zany amin'ny ankapobeny, pôro aty amin'ny Afrika Atsimo sy Atsinanana. Izy io dia anamafisana ny fandriampahalemana an-dranomasina indrindra aloha voalohany indrindra, anamafisana ihany koa ny fiara-miasa amin'ny pôro dia ny centre national de fusion d'information maritime ary ny centre régional. Tsy afaka miasa samy rery raha ny ranomasina ny resana na ny pôro fa tsy maintsy misy an'izay foana hoe coopération zay zany ao anatiny. Ny ASPS code moa zany no mamaritra io resaka fizarana ny vaovao an-dranomasina io ary miezaka izahay amin'ny alalan'ny fanoanan'ny Union Européenne sy ny Commission de l'Océan Indien mizara ary ihany koa manamafy an'izay fifandraisana amin'ny samy pôro zay. Amin'ny ankapobeny, mikendry ny anatsara ny fizarana vaovao, anamafy ny fahaiza-manao ary anamafy ny fiomanan'ireo firenena hiatrika ny krizy an-dranomasina. Ny fanazarantena Ricoport 26. Ivadika lafim-baovao hafa isika, nisy fienany 4 isan-jato ny tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka mahazo ny zazalatsaka ny 5 taona eto Madagasikara, saingy nisy fiakarany ny tany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Mila mafisina araka izany ny fanentanana sy ny fampianarana misy sakafo sy mahandro sakafo, indrindra ny fanomezana tohana ara-tsakafo raha tiana ho foana tanteraka izay resaka tsy fanjarian-tsakafo izay miara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara ny firenena mikambana. Maritra Marikoto, Mamra Voavison. 17 isan-jato ny zazalatsaka ny 5 taona eto Madagasikara no hiara-ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka araka ny antotanisa navoaka ny firenena mikambana tamin'ny alalan'ny mix 2020 sy 2020. Nisy fianana 4 isan-jato io ta io raha oharina tamin'ny fanadihadiana farany ny taona 2020 sy 2020. Voalaza fa 7 amin'ireo faritra 420 mandrafitra ny Madagasikara no mbola tena ambony ny tany tsy fanjarian-tsakafo. Ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ofisy pirenena ny fanjarian-tsakafo na ny ONN dia mampiatra drafitra sy pakiady maro amin'ny fahazoan'ny rehetra sakafo ara-pahasalamana. Isan'izany ny fampiarana ny drafitra asa-pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny mpinanina izay iarahana miasa amin'ny mpiara-miombonantoka marobe avy any ivelany sy eto an-toerana toy ny fiarahamonim-pirenena izay misahana ny fanentanana sy ny lafiny maro eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fanentanana ny resaka arivoandro voalohany, ny resaka arivoandro voalohany dia ilay zaza mbola mitsaika ao am-boka, dia eo zany ny fanentanana ny vehivavy bevoka mandeha misafo, mandeha manao vaksiny. Ny sakafo miovaova sy maro loko mandrapatonga ny faharoa-taona ilay zaza enim-bolana ka hatramin'ny 2 taona, ary ny fampiarana ny fampinonondreny rano fotsiny na ny allaitement maternel exclusif mialohan'ny fahenim-bolana. Dia teo ihany koa ny resaka fanentanana amin'ny fampiasana ireo akora fototra, ireo vokatra fototra, indrindra tany amin'ny resaka cantine scolaire. Dia tena hoe mampiasa mampiofana an'izany ireo ray aman-dreny sy ireo mpampianatra rehefa amin'ny resaka fanjarian-tsakafo dia tokony maro lafo foana izay manome ny fahafahan'ny olom-pirenena ny zaza malagasy miaina an'izo fototra izay ananany, misakafo ara-dalàna, manana fahasalamana, mianatra, manana rano fisotro madio, manana rafitry ny fahasalamana matanjaka. Iray amin'ireo sehatra goavana no faritan'ny firenena mikambana ao anatin'ny tanjony fampandrosoana lovain-jafy na ny ODD 320 ny fanafoanana ny anoanana. Mbola lavitra ny ezaka ho an'i Madagasikara sy mbola ahitana ny kere tranga iray mampiakatra tampoka ny tany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika.
sehatra maro lafo no miara-misalahy amin'ny fiatrehana ny kere ary asa mitohy mandavataona. Ny antsonay zany dia hoe tokony misy foana ilay fitohizan-draharaha rehefa miresaka sehatra sosialy sika. Ahoana ny ahafahana manatanteraka an'izay efa teo, manohy an'izay tsara ary manatsara an'izay hoe tokony mbola ho atsaraina ao anatin'ilay izy. Marobe ny dingana efa vita kanefa mbola maro ihany koa ny mbola miandry. Ampianana ny tany tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny zaza eto Madagasikara. Mbola mitohy mamakivaky sy mitety commune maro any amin'ny tapany atsimo nosy iny ny caravane Vonjelongo manatitra ireo atoana ara-tsakafo ho an'ny mponina mba hisorohana ny kere no ny aitany. Maro ireo commune izay efa nandalovany ary mbola anatin'ny dingana voalohany ny hetsika Vonjelongo amin'izao. Angom-baovao nataon'ny televiziona malagasy any Taolaniaro no ndeha arahantsika. Tokantrano dia manjato isany avy amin'ny fokotany efatra anatin'ny commune roa, ny commune ambanivohitra Analapasy sy ny commune ambanivohitra Andrangobory. Ato amin'ny distriktan'ny Tolagnaro ihany koa dia isan'ireo nahazo ny toana ara-sakafo avy amin'ny fanjakana foibe amin'ny alalan'ny BNZRC manoloana ny olana ara-sakafo noho ny haitany vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro aty amin'ny tapany Atsimon'Nosy izao. Toana andiany voalohany ihany koa amin'ny hesika Vonjelongo ka mbola hisy ny toiny sy ny ho amin'ny commune hafa hoeny avy ao amin'ny BNZRC. Nahitavana ny toana toy ny vary, ny menaka, kobanjaza, voamaina sy ny hafa nambaran'ireo solotena ny vahoaka sy ny ben'ny tanàna fa efa volana maromaro no simba ny fambolen'ny mponina taty antoerana noho ny fiantonan'ny orana ka sy misy zavatra hafa azon'izy ireo ianteherana isony ankoatra izay. Fotovolana commune Andrangobory dia ny fambolena nefa tsisy ranora valovolana izao. Sy tena tsisy velomany vahoaka Andrangobory sy tena mitsara. Ao ny rano maloto, tsisy rano ny amin'ny commune Andrangobory, sotroina fa misotro rano maloto. Ka isaorana VNZRC ny dedikana akaiky namonjana vahoaka androany. Izao fotoana izao mitodika mba hitohy ny fanampiana ary VNZRC sy ireo fanjakana dia indrindra ny présidentny fanavozana mba hijery akaikanaiky ny rano. Ministeran'ny Atotany sy ny fitsinjaram-pahefana izay naniraka ny BNZRC anatitra nyreto sakafo kelikely avao izy io fa vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ny haitany izay mahazo antsika ty atsimo zany. Raha ty fanampiana ty dia Vonjelongo zany ny fanjakana foibe zany maniraka ny BNZRC amonjy atsika havana aty atsimo. Izay satria efa hita fa somary miamarefo ny anakatsika. No amafisy ny avy ao amin'ny BNZRC ihany koa fa ireo tokantrano na renim-pianakaviana manana zazakely marefo sy ireo be antitra no natao laharam-pahamena tamin'izao Vonjelongo voalohany izao. Mikasika ny fisoratana anarana biometrika tompony andraikitra maro no naparitaka manerana ny nosy anaramaso izay fizotra ny fisoratana anarana biometrika izay tao anatin'ny 2 herinandro nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ity tetikasa ity dia tsy nitsahatra mitombo ireo karazana antso voaray amin'ny laharana maitso 330 na ny 633 mantany ny mombamomba ny fisoratana anarana biometrika sy ny mikasika ny fandaminana rehetra eny fotony ary afaka atao tsara ihany koa ny mangataka torohevitra samihafa ao anatin'izay. Anisan'ny manaraka akaiky ny vaovao momba azy ity ny namana Priska Rakotonandrasana sy Andrajona Arvao. Manodidina ny 20 ka hatramin'ny 100 isanandro ny antso voaray amin'ilay laharana maitso 330 sy 900 na 633 ikorana antso momba ny fisoratana anarana biometrika. Etsiky ny fitondram-panjakana malagasy toana ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny prodigie fanontaniana maro karazana no iantson'ny olona ny laharana maitso dia ny hoe aiza hoaiza ny toerana andehanana raha isoratra anarana biometrika, fitarainana momba ny filaharana ary ny fangatahana fanazavana momba ireo izay mety olana madinika
mitrangy eny anivon'ireo toerana anaovana fisoratana anarana biometrika. Hitantsika ngamba sidintsika misokatra presque 7 jours sur 7. Ny antony dia misy ireo olona mety ho afaka izy ny sabotsy, mety misy no afaka lahady. Dikan'izay zany misy olona foana zany ao mandray an'le antso na androina na androiny fa mandritra an'le fotoana fiasana fotsiny kosa aloha. Dia nampitombona ihany koa ireo olona hiasa mandray an'le izy dia ny aty amin'ny ministera sy aty amin'ny tetikasa ihany koa dia nitombo ny olona zany traité an'ireo réclamation ireo satria rehefa tsy voavalin'iry zareo amin'ny appel ao izy dia miakatra ambonimbony kokoa dia efa misy olona maromaro zany misehatra amin'izay. Tompona andraikitra maro moa amin'izao fotoana izao no miparitaka manerana ny Madagasikara manara-maso ny fizotra ny fisoratana anarana biometrika. Anisan'izany ny teto amin'ny faritra Atsimo andrefana. Momba ny faritra Atsimo andrefana manokana dia misy distrika anankienina no voasahana tao anatin'izay fanaraha-maso izay miampy ny distrika ny Manja manokana. Ny ekipa moa dia niezaka hatrany nidina ifotony hijery akaiky ary hitondra ny tantsoka ilaina amin'ny fanatanterahana sy fahombiazana izay hoe hetsika fisoratana anarana biometrika izay. Ny atao hoe indro kely ny mpandrafitra dia ilay hafatra indraindray dia afangaron'ny olona ilay hoe karatra biometrika fa tsy fiankohonana sy fahizina. Dia tsara ny manamarika sy manamafy etona fa ny zavatra ataontsika aloha amin'izao dingana voalohany izao dia miezaka mampiditra ao anatin'ny vala angodrakitra ny biometrika ny olom-pirenena rehetra izay 70 taona miakatra mba ho azo ny fanjakana aloha mombamomba azy. Fa indrindra moa zany mombamomba azy ara biometrika ahafahantsika manome an'ilay laharana tokana famantarana ho an'olom-pirenena tsirairay avy. Iray amin'ireo toerana nandalovanay tafiditra tanteraka ao anatin'izay fisoratana anarana biometrika izay ny teto amin'ny boriboritany ny Besako distrika ny Toliara voalohany. Tena mavitrika le olona fa noho ny fafeny le minimum mi raha masina zany au 40 de maximum 60 le olona ma BDB de averina ny sasany ara-pitsondray. Boriboritany fito ary fokotany 170 moa no mandrafitra ny distrika ny Toliara voalohany. Manodidina ny 10 isan'andro ny olona vita fisoratana anarana biometrika amina ivitoerana fisoratana anarana iray. Ireo vehivavy no fantatra fa anisan'ny tena maro anisa ao anatin'izay fisoratana anarana biometrika izay. Hijanona ny Toliara ihany ho velomina ary omendanja ny fiarina asy na coton any Toliara iny faritra Atsimo andrefana tokoa dia tena feno azy ary ananantsika malagasy amin'ny kalitao tsara dia tsara hatramin'izay fantadaza misy olona anarana hoe or blanc de Madagascar. Vokatra manana ny lanjany teo amin'ny tsena iraisam-pirenena izy ity saingy misedra olana amin'izao fotoana izao efa manana paikady sy mpiara-miombona antoka afaka ampiakatra ny lanja nyity vokatra ity sy amelona azy indray ny ministeran'ny indostria. Ny andindimbaovao ary hoentin'ny televiziona malagasy any Toliara. Dina manana ny lanjany ara-toekarena eto amin'ny faritra Atsimo andrefana sy eto Madagasikara ny hasy na coton araka ny anarany or blanc de Madagascar. Misedra olana nefa ny seha-piarina no ny habetsahan'ireo bibikely mpanimba ny voly. Ny fiovaovan'ny toetrandro izay mampihena ny tahambokatra, ny fahalafosany hanampamokarana, ny tsy fisiany orinasa lehibe manosika ny seha-piarina ary ny olana eo amin'ny fandaminana ankapobeny. Vaindohan-draharaha ny fitondram-panjakana, ny fampiroboroboana indray ny seha-piarina hasy mba ho fampandrosoana ny firenena mpaka aty fotony sy ho tombotsoany rehetra. Seha-piarina tena mampiasa tantsaha-pitsaka tokoa ity seha-piarina ny azy ity indrindra fa ireo vehivavy ka ataony ny fitondram-panjakana vaindohan-draharaha ny fahameloma maso indray an'io seha-piarina io satria isika moa zany dia anisan'ny firenena lehibe mpamokatra azy tany aloha ary mbola afaka ny iverina ho firenena lehibe mpamokatra azy ihany koa isika mba hialana amin'ny fanafarana foana ny vokatra izay ampiasaintsika indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fanodinana lamba. Ny komity iraisan'ny ministera sy ny vovonany mpisehatra amin'ny hasy atao amin'ny faritra Atsimo andrefana no miara-miombona antoka amin'ny fitantanana ny seha-pihariana hasy atao amin'ny faritra Atsimo andrefana.
ezaka himasona ny fitadiavana lalam-barotra. Mancréan zay valeur ajoutée zay foana tsika mba ahafahan'ilay vokatra ondrantsika eo anivon'ny zany tsena iraisam-pirenena zany mba miampitombo kokoa ny santany zany. Dia efa maro ireo sehatra eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena no afaka hanondranana an'izay asa zany akoa ny lanjy azo anatin'izany ohatra ny eo anivon'ny tsenan'ny Union Européenne zay tena misy fiara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara, misy ny projet afaka entina anaovana an-tantsoroka an'ireo mpisehatra rehetrarehetra ohatra hoe ny fampihofanana anazy ireo mba hanaja ny fenitra rehetrarehetra zany takin'izany tsena iraisam-pirenena izany mba ahafahan'zareo misitraka an'izay tombotsoa mety ho azontsika ao anatin'izay ahafahantsika manondrana zany ny vokatritsika. Mbola fanondranana vokatra tsy voahodina ny tena hoe himasoantsika zany dia izay ilay hoe defina koa hoe fanamby-raisitsika izay rahantsika amin'ny ministèren'ny industrie moa zany tena miantsehatra an'izay fa misy foana fiara-mientana eo anivon'ny ministère rehetra voakatsika izany ao anatin'izany ministèren'ny varotra, ny fambolena ary ny ministèren'ny industrie ihany koa. Komuna 12 no voakasiky ny Volihasy ato amin'ny faritra Tsimondrefana. Mitotaly 720 ireo mpamboly hasy ary maheriny 409 taonina ny vokatra hasy tamin'ny taondasa. Mafisina ny fanaraha-maso ny kolekta ny hasy, ny transport ary ny fivoahany avy eto amin'ny faritra. Ao anatin'izay no tsy maintsy jerevana ny fampandrosoana fotony, indrindra fa ny fahazahoan'ireo mpamboly tombony bebe koa, tsy misy ny pisehatra amin'ny hasy raha tsy misy an'ireo mpamboly ireo. Nampahafantarina teto ny didim-pitondrana regionaly mifehy ny fivarotana hasy ato amin'ny faritra Tsimondrefana, nanamarika ny fotoana ny fanolorana ny fahazahoan-dalana hanangom-bokatra sy hitatitra ho an'ireo mpandrarà misitraka izany. Manankarem vaovao itoliara, mbola tany toliara ihany koa ity vaovao arantsika manaraka ity. Amatsy volana tetika asa miaro pro-tourisme ny fanjakana malagasy, tetika asa ifaninanana amin'ny fahaizana mamorona sy manodina akora na fako ho lasa vokatra asa tanana vita malagasy tsara kalitao. Mahazo tantsorika amin'ny fanifanina ihany koa ireo tompona tetika asa ary heverina ho afaka indray anjara amina hetsika iraisam-pirenena izy ireo mifamatotra sy tsy afa-misaraka raha teo moa ny fizahantany sy ny asa tanana. Anisany sitraka io tetika asa io ny antoliara mazava ho azy, Violette Rakotoarmanana sy John Henry no hitondra ny ango-baovao. Tanjon'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana ny fampitomboana ireo mpizahantany hitsidika ny faritra Tsimondrefana sy hanjifa ireo asa tanana izay vita malagasy. Izany indrindra no antony nanomezana fampiofanana ireo mpanao asa tanana misy 80 teto Toliara. Fampiofanana fako avadika ho akora ho vokarina ka ho azo jifaina mba hisintomana ireo mpizahantany. Ny ministra dia nanamafy ny fisiany tetika asa izay fiaraha-miasa amin'ny piky ahafahana manitatra ny sehatry ny fizahantany sy ny asa tanana. Ny miaro pro-tourisme dia efa matsimbola eo amin'ny $450 eo izay ahafahana manohana ny mpisehatra eo amin'ny fizahantany. Tsara dia tsara tetika asa ity satria ilay miaro pro-tourisme zany dia mitondra apport eo amin'ny 40% na 70% ny tompona projet ary ny 80% kosa dia omeny ny fanjakana vola ovatsy ny fanjakana vola maimaimpona vola tsy averina izy io izay ho amena amin'ny alalan'ny tetika asa miary pro-tourisme ity. Miary pro-tourisme dia manomboka ny 7 Mey ka hatramin'ny fasy 20 volana Jona no fanaovana zany ny dépôt de candidature satria présentena ao amin'ny site-ny projet PIC amin'ny alalan'izay miary pro-tourisme izay ny dossier de projet andreo olona rehetra izay te hifaninana indray anjara amin'izany ary ao aoriana sy 20 Jona zany dia ho fantatra hoe izavy ary no mendrika hisitraka an'izany. Zany hoe fanararoatra ity hafa le hoe vola indamina na ho averina fa tena omena maimaimpona zany andreo projet izay voasafidy ny 100% zany investissement zany ary ny 100% fotsiny no entohan'ny tompon'izy ireo. Tsara ho mariana fa efa natao tany Tomasina koa ty miaro pro-tourisme ity fa Tomasina moa zany somary ny angarana kely satria ny iray tapitrisa $, amin'io dia natao ho an'ny Tomasina ary na €20 hatramin'ny 520 ihany ny apport entiny
tompony atetikasa tany Tomasina vokatry le relance après geza iny zany dia natao an'izay izy ireo roapolo hatramin'ny 20 isanjato ny aporiny ho an'ny faritra hafa kosa nefa izay hiasany projet PIC 3 dia amin'ny alalan'ity miampy tourisme ity zany dia 40 isanjato no iantohan'ny tompony atetikasa ary 40 isanjato dia omena maimampona amin'ny alalan'izany tetikasa izany. Asa mahavelona ny asa tanana ary efa maro ireo tanora mirona amin'izany. Eo ny efa nahatsangana orinasa ka afaka manome asa ireo tanora namany. Anisan'ny anjay anjara amin'ny foara izay ho tanterana any amin'ny Frantsa amin'ny volana May ho avy izao ireo tanora misehatra amin'ny asa tanana eto Madagasikara ireto. Ankoatrin'ireo dia nisy ny fihaonan'ny minisitra tamin'ireo mpandraharaha ny henoana ny olana sy ny fitarainany teto Toliara. Ny distrika ny Manakara no distrika manana commune betsaka indrindra eto Madagasikara, ahitana commune 10. Isan'ireo ny département Tanambaive izay misy commune 12 ary misongadina amin'ny resaka volofanondrana raha tsy tanisa fa tsy ny kafe sy ny letchi isika. Manana kolotsaina miavaka, manana lazany ihany koa izany département Tanambaive izany. Ka heverin'ireo mpikambana ao anatin'ny fizami na ny fikambanana zanakambaive miray fa mahafeno fepetra tokony ho atao distrika ny département Tanambaive. Aina Arbetany, Jacques Lakotomanga. Vonina ny tondra ny anjara birikiny amin'ny fampandroana rahateo-karenan'ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo tanora sy ny otrikarenana ao aminy amin'ny alalan'ny volofanondrana ny département Tanambaive ao Manakara. Isan'ny hanampy hatrarana ny tanjona hoy ny fikambanan'ny zanakambaive miray ny tokony hanaovana distrika ny département Tanambaive izay manana commune 12 isan'ireo commune 10 mandrafitra ny Manakara. Dia misy 40 commune araka ny resako teo fa io Ambaive io dia manana commune 12 sady manana ny lazany koa io commune io isan'izany moa fanagnatsika ny Karamalaza io ao anatin'ny département Tanambaive io Karamalaza io izay mampalaza fantatry za tontolo zao io fisian'io Karamalaza io fanaovana pèlerinage io dia ny tanjona anay ary ny zavatra irarinay mba hoe hizara efatra io faritra io distrika ny Manakara io mba hahazo distrika ny faritra Ambaive satria mendrika an'izany ny faritra ny Ambaive mendrika an'izany distrika zany na ny infrastructure na ny zavatra dia mahafeno fepetra an'izany ny zanakambaive ny Ambaive faritra Ambaive. Mampanakarena faritra Manakara iny dia resaka ao ny kafe ao ny zorofo ao ny le vanille fa manao ambolo vanille amin'ny faritra Ambaive fa fendrendrina ny famboleam-bary. Nambara teto fa isy ny fiaramiasa amin'ireo mpandraraha ara-pizahantany hampiakarana ny letany traikefan'ireo tanora natsidika ihany koa ny hanasongadinana ny kolotsaina amin'ny alalan'ny fahandrona izay atao atoato any amin'ny faritra iny. Ary miezaka ny ao anaty groupe point setia ny anoana an'ireo tanora anindraindra n'ireo tanora satria ny tanora ihany no afaka amin'ny ny asana izay mampisy any foko antemoro zay ny fizahantany izay tena hoe ifantohan'ny groupe point setia izay dia eo no manao ny resaka tour opérative agence de voyage ary ihany koa ny trano fandraisam-bahiny ary izay indrindra no mahatonga anay amoaka ny tsara izay misy ao anatin'ny faritry Manakara satria manana an'izay kolotsaina satria ny fizahantany dia tsy vitan'ny zavamaniry sy ny biby ihany nolazain'ny filomboninahitra teo hoe eo ireo kolotsaina ray maneran'ny Madagasikara maneran-tany ny atao hoe fandrona izay hitantsika amin'ny faritra Ambaive mandritra ny 15-16 ny volana Jona ho avy zao izay atao amin'ny faritra Ambaive iny. Nisongadina moa ireo tamin'ny fihaonam-ben'ny fizami nametrahana ireo drafitra samaika sy nizarana ny nofokena amin'ny tampiavanana hanamafisana ny firaisan-kina tamin'ity fikambanana izay misy mpikambana 200 ny forona tamin'ny 27 ity. Dia mifananatsika amin'ny kolotsaina sy ny fomban-drazana ary ny vaovao an-tsary ny farany herinandro teo no nanamariana ny reny andro miverina alamady be ho an'ireo mpandala ny fomban-drazana malagasy teny Ambatondradama. Famaranana ny alamady be izay idirana amin'ny vavady be na volana vaovao narahina fangataham-pitahiana sy famelena kasina doany nandritra ny 3 andro no natao anisan'ny nanatrika izany ny namana Mamso Hortensia sy Lovaso José.
fomba mampanao malagasy ankalazaina aorian'ny taom-baovao malagasy ny ireny andro miverina na famaranana ny alamady be. Samy manana ny fomba entina namariana izany ireo mpandala ny fomban-drazana malagasy afa ho an'ny tetỳ Ambatondradama kosa dia ny fandroana, fanalana ny ratsy idirany soa sy ny fangatapitahiana ary ny ala faditra no nanamarian'izy ireo ny ireny andro miverina. Sady reninandro alamady no zanak'andro alamady, andro manan-tantara ary daty vitana anisan'ny hoe lehibe amin'ny finoana ny fomban-drazana izay andro izay, ary dia zana hoe ampifantarina sy ho alalian'ny olona tsirairay avy hoe inona marina ilay atao hoe alamady, fa tsy hoe rehefa alamady hoe vavandro ihany izay vao hoe alamady, fa ny alamady dia anatin'ny volana rehetrarehetra. Raha mbola volan'ny alamady tafiditra tao foana. Ny renandro miverina moa dia tsara kokoa izy hoe fantatry ny malagasy tsirairay avy hoe andro manan-tantara ary andro manany andro amin'ny zavatra rehetra izay atao, na ny fangatahana izany na ny zavatra rehetra atao zany dia tafiditra ao foana. Andro manan-tantara, andro fangatahana, ny volana tsinana afaka mangataka sady fanalana zany izy io no fangatahana. Misy fombafomba ny fidirana ety Ambatondradama izay misy doany aty atsimo na Ambohimangarova. Ny toerana eto amin'ity Ambatondradama ity mantsy zany dia misy kilapiny izy ity, satria vao miditra ao amin'ny lapavoa ato amin'ny voalohany zao ny olona dia misy an'ny Embera Ramaranako ao ny toerana voalohany indrindra. Dia rehefa makao amin'ny Embera Maranako misy ranon'ny Embera Maranako misy tsangambatony eo dia afaka misaika ao amin'ny Embera Maranako ny olona rehetra alohan'ny idirana. Dia misy moa ny olona tonga dia tonga eto amin'ny ranobe Fitsarana, ito ny ranobe Fitsarana, eto ny ranobe Dadabe Andry Fitsarana. Lorano dia lorano famelan-keloka, lorano fanasandratana amin'ny mason'ny olombelona. Ka rehefa fahavondio ao amin'ny ranon'ny Dadabe Andry Fitsarana ny olona dia miditra ato amin'ity zomba ity, ity natao hoe zomba na hoe valamena. Ato no fangatahan-tsodrano, fangatahan-pitahiana amin'ny fiainanao. Raha misy zavatra tianao angatahana, raha misy ny olana mba mangataka Dadabe sy Nenibe mba hivoahan'ny olona mba hivoaha amin'izay ny problème, mba mangataka amin'ny soa mba mangataka amin'ny mahatsara amiko. Fomba entina ny mezan-danja ny fomba mampanao malagasy no anamarina ny hetsika tahaka izao. Marina isan-taona izy io mba hamelena kasina ireo doany sy angatahana tsodrano, indrindra ampitana hafatra amin'ireo taranaka aty aoriana mba ho fatra-panaja sy hanome hasina ny fomban-drazana malagasy. Angasitrantsika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovao amin'ny farany ankasitrana ny ekipa niaranana tontosa raha ampitso ny fotoanantsika manaraka mirary sorto classique vavy.